dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no mafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao teny fampaherezan'izao mariana ete-piandohana fa mbola ao anatin'ny fanadiadiana ny fifadikanana isika mba fa atsika mamantatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao ambadik'izay milohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika Jehovah-Andriamanitra ray eo misaotra anao izahay satria Andriamanitra be fitiavana sy be famindrampo ianao tsy tapina fiainana aminao toe zavatra misy nanerina n'izao tontolo izao ary niaritra teto amin'ny firenena izay nampifalaketraka ny olonao manoloana ny loza izay nandripaka olona maro kanefa namindra fo ianao Jehovah-Andriamanitra ray ary nitondra fanasitranana fanafahana fanavotana ao anay ary ankehitriny tsy tapina fiainana aminao fa mitady hiverina ny fitaintainan'ny olona no loza izay mananontanina ary tsy tongatonga ho azy ny teninao izay tonga mba ho fampahirezana ny olonao tsy raray avy satria na dia ohatra ny loza misy lalana soritanao mba ahafahanao miaro anay mba tsy ho tratra izany loza izany azavelana mahafoy izahay tsy raray avy tompo fa mampianara anay ahay hiaino mandrakariva amin'ny feonao na ny sambatan'olona na ny tokantrano na ny fiangonana indrindraindrindra ny firenena mba naiky ny famarina ny teninao mba tsy ho tahak'izay lasa izay tsony zavatra hitranga fa mbo firenena hoeniky ny fiarovanao tanteraka dia mitenena ary Jehovah ho fameno ny mponomponao amin'ny anaranao Jesosy amen dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva mbola ao anatin'ny fanazavana ny fifadikanana ihany isika mba tsy hatonga antsika amorona zavatra fa tsy arak'izay lazay ny soratra masina fa mba hisy vokany eo amin'ny fiainantsika ny fanompom-pivavahana izay raisitsika ary araka ny nazavaintsika tamin'ny farany raha nijeryntsika amin'ny tantara ny mponina tao Ninive tsy nivantana tamin'ny fiangonana hoe anjaranareo fiangonana miditra amin'ny fanompom-pivavahana amin'i Jehovah miverina amin'i Jehovah fa tena rarahany firenena mihitsy satria hitantsika ny mpanjaka tao Ninive tamin'izany vanim-potoana izany rehefa nambaran'i Jona ny loza mananontany saingy handringana an'i Jehovah ny mponina tao Ninive mpanjaka mihitsy ny nanome baiko ny olona teo ambany fifehezana mba hiditra amin'ny fifadikanana ampahorotena hiala amin'ny faratsiana ary rehefa hitan'Andriamanitra nataon'ireo olona roa izay fantatritsika loatra tany amin'ny Jona 4:10 izay anisan'ny andinitsoratra masina miavaka hoe rehefa hitan'Andriamanitra ny elan'ny mponina tao Ninive tamin'ny ratsy nataony nanenina ny amin'ny loza izy tsy nisy resaka mihitsy tao anatin'ny bokin'ny Jona hoe rehefa hitan'Andriamanitra ny fadian'ny mponina tao Ninive hanina dia nanenina tamin'ny loza izy araka ny resahantsika hoe tsy hoe tsisy dikany amin'Andriamanitra koa ny fifadikana fa amin'Andriamanitra ny antony nanosika ny olona no ny fifadikanana izay ny tena zava-dehibe ao anatrehan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao tsy tapina fiainana amintsika ny zavatra mananontany manerina n'izao tontolo izao indrindra eto amin'ny firenena loza ara-boajanahary ny siklona ny haitany mosary ary tia valanaretina izay manomboka ny ivelany izay mihelipatra mafimafy kokoa izay fa manomboka andraisan'ny firenena fisepetra ihany koa mba hiverenana amin'ny fitandremana ny amin'ireo zavatra tokony ho tanterahana herovana mba tsy ho tratra n'izany valanaretina izany ary akoatran'izay mbola maro tsy tambisaina ny loza mananontany na ny sambatan'olona na ny tokantrano na ny fiangonana na ny firenena ary izany indrindra no mahatonga an'Andriamanitra dodona ka maneraka amin'ny mpanompony manazava satria ny antony midirantsika tamin'izay le fanazavana ny fifadikanan'izay dia hoe ao anatin'ny andro fanavotana tsika
miandry ny fiverenany kristiana amin'ndraony lanitra ary nyvanim-potoana izay hiverenana dia fanavotana ho an'ny olona nankato ny fipetra napetrak'Andriamanitra ary ny fanompompivavahana izay tanterana ao sika dia ny fampahoriteny na ny fifadikanana ary antonona amin'izao vanim-potoana izao satria izy amintsika moa tsy mandalo an'izany zavatra mampitaintainy izany amin'izao vanim-potoana izao mety miaina zavatsarotra ny tokantrano tsy fisina, fantrana, very asa, loza maro isan-karazana izay mananontanyna ny valana retana ary tena mariky ny fitiavan'Andriamanitra antsika mihitsy no andrenesantsika n'izao teny fampahirazana izao mba ho lasa fiainantsika ny zavatra mipetrak'Andriamanitra araka ny nambarantsika hoe na inona zavatra ataon'ny olona dia mihamafimafy arakaraka ny andro sy ny fotoana ny loza mananontanyna izay hiatra amin'ny firenena amin'izao tontolo izao ary tsy afabela amin'izany tsika eto Madagasikara ary tsy afaka mpanantena mihitsy fiadanana ho an'ny olona satria araka ny teny soratra masina hoe miratsy izao fiainan'izao na dia ao ary ny loza mananontanyna izay mitranga manerina n'izao tontolo izao dia ohatra ny voamaika mahatonga ny olona mihamafy fo ka tsy mihaino ny feon'Andriamanitra kanefa ny lalana apetrak'Andriamanitra dia lalana hitondra soa, hitondra fiadanana, hitondra fiarovana ho antsika tsy midika izany akory hoe tsy hisy ny loza tsy misy ny loza fa tian'Andriamanitra ho porofona ho an'ny olona tena tafaverina aminy hoe zanako reto zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidika any dia misy ny fiarovanaN'Andriamanitra tsy tapina fiainana amintsika ny toe-javatra mitranga tamin'ny zanak'Israely izay baby tao amin'ny tany Egipta raha nandefa ny loza folo Jehova teo amin'izany tany izany samy miara-ny aina tao na ny Egiptiana na ny zanak'Israely ary tao amin'izany tany Egipta izany natongavana ireo karazana loza maro isan-karazany ary vavolombelona nanatrika an'izany ny zanak'Israely fa saingy noho ny fianoana ny fipetra napetraka Jehova dia tonga ny loza fa saingy tsy nakasika akory ny zanak'Israely izay entitsika fanambarana amin'izao vanim-potoana izao satria tia izao tontolo izao tia no Egipta lehibe tsy afa-misaraka amin'ny fahoriana sy ny loza fa Andriamanitra kosa nefa mifidy ny olona izay vonona hiaino azy mba ho fantatra ny manodidina rehetra fa mbola hafa zany manompo an'i Jehova zany misy ny fiarovan'Andriamanitra ka na misy ara-ny fandringanana amin'ny manodidina izay tsy matahotra an'Andriamanitra misy ihany kosa nefa ny fiarovana ho an'ny olon'Andriamanitra ary ny zavatra hivavahantsika dia nitarainantsika amin'Andriamanitra hoe mba ho firenena miavaka ity firenena malagasy ity satria tena mahatsapa ny akamaroany rehetra na dia ao ary ny fiodinan'ny olona sasatsasany hoe firenena tena mivavaka ary izay no mahatonga antsika hoe aleo miondrika ao anatin'ny soratra masina mamantatra ny tena marina raha-tsoratra masina mba tsy hivaonany amin'tsy izy ka lasa fitediava-tombotsoa ny fitoriana ny filazantsara fa mba ho soa ny isam-patan'olona soa ny isa-tokantrano soa mihitsy ho an'ny firenena ny fiverenana amin'Andriamanitra ary tsy tokony hoe ny mpitoro filazantsara ihany no andeha hiezaka ka hitaonany olona hiverina amin'Andriamanitra fa tokony ho adidiny malagasy rehetrarehetra no mifampilaza mifampitaona mba hiverina amin'Andriamanitra satria sambatra ny firenena izay manana an' Jehova ho tokony misy ny fiarovan'Andriamanitra ary dia nangatahantsika mba ny mpitondra antsika mba ho mpitondra hitoy amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra any amin'ny fikatsahana no marina fitediavana ny rariny sy intsiny mba hide hiadanantsika firenena malagasy zavatra hitantsika raha mamerina kely ny tany amin'ny bokon'ny Joely hoe ny fifadikanana dia mariky ny fiverenana amin'i Jehova tsy hamelatra lavitsika ary hitantsika ny famarinan'izay hoe izay le fiverenana amin'i Jehova izay raha ny bokon'ny Jonah dia mariky ny fandraisana fanapahan-kevitra miala amin'ny ratsy ao anatin'ny fampahoritena tanteraka raha ny bokon'ny Jonah no hitantsika dia tsy hoe nanendry andro fotsiny ny mponina ataon'ny Ninive fa tsy nahalala mihitsy izy ny zavatra tokony ataony ary izay no nahatonga an'i Jehova naniraka ny Jonah mba hampitandrina ny mponina ataon'ny Ninive hoe tafapaka amin'ny lanitra ny fahotan'ny mponina ao Ninive efa hidina izao izy
horavako zany tanàny zany kanefa tsy tonga dia nandringana Jehova fa nomeny ve-potoana mba fahany mandray fanapahan-kevitra ny mponina tao Ninive 70 andro sy 70 alina dia lasa Jona nitory tao amin'ny tanàna Ninive ary tao anatin'izay 70 andro sy 70 alina izay nisy ny fifadikanina ary tao anatin'ny fifadikanina vokatry ny fafantarana fa misy loza zay efa hiatra ary io loza hiatra io vokatry ny fiodinana tamin'Andriamanitra ary zay no natonga ny mponina tao Ninive nandray fanapahan-kevitra niverina tamin'i Jehova niala tamin'ny ratsy nataony tao anatin'ny fifadikanina dia nanenina ny amin'ny loza Jehova. Tena toe-javatra mety amintsika amin'izao vanim-potoana izao hoe tokony handiny tentsika manoloana ny toe-javatra rehetra izay misy tsy ana-maro tena akory hoe inona no mahatonga an'ilay loza mananontanina mitady hitondra fandringanana na amin'ny isambatan'olona na isa-tokantrano na anivon'ny fiangonana na anivon'ny firenena dia aloha mitodika amin'ny tena mihitsy mandinika mandray fanapahan-kevitra mba tena hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fo rehetra mba hisiny fiarovan'Andriamanitra ka hatonga ny loza tsy hatra amintsika tsy maintsy misy ozy tsika ny loza ary zany indrindra fa nipopavahana tokony ho tanterana amin'izao vanim-potoana faran'izao satria mpisorona be Jesosy Kristy dia mbola amin'ny hevitra masina indrindra any an-danitra ary mandra-pitsangany tao ny fanipopavahana tokony ho tanterahantsika tsy hakanavaka fa zay manatsofina ka afaka mihaino izay lazay mifanahy fiangonana dia fanipopavahana fifadikanina ary izay no hisotomantsika lesona hitarafantsika ny zava-panahy tian'Andriamanitra ampitaina amintsika ao anatin'izay fifadikanina izay tsy ho raisitsika amin'ny lafiny ara-baka teny fotsiny fa mba hanakarantsika ny zava-panahy satria ny tena fifadikanina miaraka amin'Andriamanitra dia fifadikanina tena fiainana. Hitantsika ny tany amin'ny bokin'ny Jona efa nanomboka tsika tamin'ny farany ny resaka ihany koa misintona lesona ny amin'ny zavatra mitranga tamin'ny Mosesy tamin'izany vanim-potoana izany rehefa niakatra tany an-tendrombohitra Sinay izy akany lalàna ny didi ny fitsipika avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy takona fenina aminy fa ny zavatra ataony olona fa manara-maso mandrakariva izy tsy hoe tsy mahita izy fa tamin'ny fotoana izay nanomezan'Andriamanitra ny lalàna tamin'ny Mosesy tany an-tendrombohitra dia Jehova efa nafantatra sady ny fiodina ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany ary ny antony nanomezana an'ilay didy dia fitsipim-pitondratena tsy hoe didy enjana tsy maintsy tanterahana fa tsy fitsipim-pitondratena mba hiadanany zanak'Israely fa saingy voatsy teo Mosesy dia mihodina ny zanak'Israely ary nambarany Jehova tamin'ny Mosesy zany dia Deutéronome 7 ny 7:4 sy 4 io ilay fanapahan-kevitra ampitahitsika amin'ny bokin'ny Jona satria fifadikanina ny resahantsika hoe inona ny tokony hanosika ny olona anankiray ho amin'ny fifadikanina fangatahan-javatra ve hatreto zany tsika dia mbola tsy nahita mihitsy hoe na tany amin'ny bokin'ny Jona ary hitantsika tao anatin'ny tantaran'ny Mosesy aty amin'ny Deutéronome tsy resaka fangatahan-javatra hoe tsy ampy vola fa hifady amina mba azo vola na tsy manana tômôbila fa hifady amina mba azo tômôbila na tsy manana asa dia hifady amina mba hita asa tsika tsy handeha hanenjika na izaniza fa mijery fotsiny tsika ny famarinana ny teny soratra masina mba ho lasa fiainantsika izay ilay fanipopivavahana izay satria tsy vitany hoe hiditra amin'ny fifadikanina ka handray fanapahan-kevitra hiala amin'ny ratsy raha ny bokin'ny Jona sy ny bokin'ny Joely fa misy zava-tsoa omen'Andriamanitra ho fanampy ny fierovany ho fanampy n'izay le hoe loza izay tsy tanterahan'izay ary fomban'Andriamanitra io manambany io milaza loza izy fa tsy tonga dia mandringana fa manome fotoana mba handraisan'ny olona fanapahan-kevitra manoloana ny fanapahan-kevitra raisin'Andriamanitra ka raha tonga ao amin'ilay toe-panahy takian'Andriamanitra ny olona dia tsy manatanteraka ny loza Andriamanitra tsy tonga izy dia mikapoka fa mampitandrina izy ary ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao hoe dia Andriamanitra te hitaonantsika mihitsy mba hatonga antsika tena mba ho lasa fiainantsika mihitsy ny fitandremana tahaka ny toe-javatra mitranga io hoe tena nisy ny valana retina izay namely ty izao tontolo izao ty dia nyraisina daholo ny fipetra rehetra ny fanaovana aro-tava ny fanasana tanana
ny fanajana ny elanelina ray metatra, ny figajiana ny tena fahadiovana, ny fandraisana fanafody-mba ho ferovana. Ary tsy vitany hoe nanomboka resy ny valana retina teo aloha teo, fa tokony hitoy zay fepetra tazomin'izay. Fa saingy ny akamaroan'ny olona rehefa eritreretiny fa ohatrany lasa le aretina dia adinodino le fepetra napetraka. Ary io no mahatonga ny toe-javatra misy manerina ny te zao tontolo zao te fa Andriamanitra miteny mihitsy hoe antombotra ny fiavian'i Kristy. Ary ny fitandremana ny fanajana ny fepetra raisina avy amin'Andriamanitra dia tsy tokony amin'ny andro anankiray fotsiny fa mandritra ny tombonandro pahavelomana zay omen'Andriamanitra antsika. Ary io toe-javatra io lesona tsara manoloana ny toe-javatra tranga, tsy hoe falitsika fa misy ny loza mananotanina, fa le fomba ataon'Andriamanitra takaniko fe hisaritana ny olona ny fanairana azy amin'ny karazana loza maro isan-karazany, mba tsy hipetrapetra-potsiny amin'izao ka hieritreritra hoe miadana sy mandro fa izay ka njoa azy tampoka ny fandringanana, fa mba ho lasa fiainana mihitsy le fiambenana. Na misy loza na tsy misy loza dia miambina mandrakariva, ka raha tonga ny loza dia zao efa vonona hiatrika an'izany. Ary zay no mahatonga antsika manadiady, satria fampipovavahana tokony ho tamperahana amin'izao andro faran'izao ny fampahoritena, tsy le ara-baky teny akory taka an'izay hitantsika, fa ho hitantsika moa ny ampandehanana eny ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Deutéronome 7:17-20 dia zao ny voasoratra hoe: ary koa Jehova tamiko, efa hitako ty fireneny ty, fa indro olona mafiatoka izy, avelao ahandringana azy ozy ka ho vonoko ny anarany tsy eny ambany lanitra, ary dia ataoko firenena mahery sy lehibe no izy ianao. Zay ny zavatra hitan'i Jehova miteny tamin'ny Mosesy izay andeha hidina hitondra ny vato fisaka izay misy ny lalàna teo amin'ny zanak'Israely. Dia nambarany Jehova taminy hoe efa niodina nge ny zanak'Israely, efa nanota tamiko nge izy, ohatrany nataony tsinitsinina ny fitantanako azy nivoaka tao amin'ny tany Egipta. Ary nandray fanapahan-kevitra Jehova hoe avelao ho aringako izy fa olona mafiatoka. Zay le loza manampina ozytsika. Ary eo nijerevantsika hoe inona ara ny zavatra hitranga vokatr'izay loza zay nambarany Jehova zay. Ny 5 ka hatramin'ny 7 dia niodina ozy Mosesy ka nidina ny ala tamin'ny tendrombohitra raha mbola nyrehitra afo izy. Ary ny vato fisaka roa nisy ny fanekena dia tena tanakiroa. Ary nijery aka indro efa nanota tamin'i Jehova Andriamanitra reo ianareo, ka nanao mbola kely anidina ao anareo, nalaky ny vily ianareo ny ala tamin'ny lalana zay fa nasain'i Jehova nale anareo. Dia noraisiko ny vato fisaka roa ka nazerako avy teny atanakiroa ho vakivaky ao masonareo. Nidina tokoa Mosesy, ary tena vavolombelona nahita fa marina ny tenin'i Jehova hoe niodina ny zanak'Israely. Ary tafitohany Mosesy dia nambarany Mosesy tamin'ny mihitsy hoe tena tsy nety ny zavatra nataonareo, fa naninonareo niodina tamin'i Jehova. Nakapoka Mosesy potipotehany le vato fisaka anankiroa izay nisy ny lalàna. Tsy midika izany akory hoe nitsahany Mosesy ampaladina ataony Mosesy, tsy nisy dikany le vato fisaka izay nipotehany izay tokony homena ny zanak'Israely, fa fomba fampahafantarana akolaka ny zanak'Israely hoe na inona na inona lalàna apetrak'Andriamanitra dia taka ny nahitanareo an'ireo vato fisaka izay potipotehako ireo, dia taka an'izany nandraisanareo ny tenin'Andriamanitra. Tsy niraisinareo ho fiainana fa nitsakitsahanareo, nataonareo tsinitsinina, ary tsy nioenonareo, tsy vonona akory ianareo niankato azy, ary mamperitreritra izay fihetsika Mosesy zay manoloana ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao, satria arakaraky ny androsony ny fotoana, arakaraky ny itoriana ny filazantsara hoe antombotra ny fiavian'i Kristy. Ary na dia marina raha ny soratra masina hoe na iodika vetsika na iodika vanana, mananotaniny eo foana ny loza. Eritreretin'ny olona fa vazivazy, eritreretin'ny olona fa lainga, ary eritreretin'ny olona hoe rarahan'ny mpivavaka fotsiny zany fa tsy rarahan'ny firenena. Ary eo anatrehan'izay lasa tena tahaka n'le vato fisaka ny potipotehan'ny Mosesy ny fomba fandraisan'ny olona ny fitoriana amin'ny filazantsara, satria tsy mandatsaka-po ny olona. Kanefa tena soa atsika menakavy ny fankataovantsika ny tenin'Andriamanitra, ary zay mampaherezana atsika ho an'izay manatsofina
misy avatr'andriamanitra tsy misy zavatra tediavin'andriamanitra amikiso aminao akoatrany hoe fiverenana tanteraka aminy anjarantsika ny mandinika ny tenantsika hoe inona daolo ny fahasairana na mianjady amintsika andavanandro tsy vitany hoe tsika nge mieritreritra hoe io covid-19 io ihany no valana retina mety amely fa tena be deabe ny loza manano tany no manjono tsiraray avy loza miatona avokoa ny fiainany zanak'olombelona rehetrarehetra ny araka ny resahantsika hoe ny fahaverezana asa ny aitany mahatonga mosary ny loza ara-boajanahary maro isan-karazana izay mitranga avy aitsy averoa ny aretina hafahafa rehetra akoatra ny covid-19 izay manjoa ny akamaroan'ny olona gripa mahery mamely zany rehetrarehetra zany ankely loza fa ny olona mifantoka any amin'la covid-19 fa tsy mieritreritra hoe tsy niana ange ny loza mety hitrange ary raha tsy miambina sy tsy mitandrina dia hotratran'izany loza zany ary zany indrindra nefa velonan'andriamanitra hitranga mba tonga ny olona ho tafatodika amin'andriamanitra tonga ny olona andiny tena hoe ny mahatonga ny loza miatra ange dia vokatry ny fiodinan'ny olona dia rehefa milaza loza Jehova tahaka ny amin'izao vanim-potoan'izao mety maro amintsika mety mieritreritra hoe zavatra foroporonina zany fa tena tahaka an'andriamanitra milaza loza amintsika nge hoe miantony mombony lohantsika mandrakariva ny loza mandra-piavin'i Kristy eny amin'ndraho any lanitra tsy te handringana anareo fa ny zavatra andrasako fotsiny dia ianareo hiverina amiko ka andatsaka-po ny toe-javatra mitranga sy ny famantarana ambaran'ny tenin'ny soratra masina fa misy zavatra andrasan'andriamanitra ary tsy tonga izy dia mandrika fa misy zavatra andrasany amikiso aminao ary tsy ho an'ny mpivavaka rery any fa tsika moa eto amin'ny firenena malagasy fa zavatra mentefa amin'ny sambatan'olona mipiray firenena mba anana an' Jehova ho tokony mba hiverina amin'i Jehova mba hatahotra an'andriamanitra mba hatonga ny fiarovanaandriamanitra atsika da mitsika mandre fa nisany slogan tena ambaratsika mandrakariva le hoe Kristy ho an'ny Madagasikara ho an'ny Kristy ary tena matetika tsy hoe ny mpivavaka fotsiny manana an'izay target zay fa indraindray miverina eo ambavany tompona andraikitra izay mitantana ny firenena matetika izany rehetrarehetra any ary rehefa tena hitondra fampahirezana ho an'ny firenena dia na ny tompona andraikitra ara-panjakana azy mandray andiny tsoratra masina zay taona ankolaka ny olona hoe raha te andeha amin'ny rariny sy mihitsiny mandray ohatra fotsiny any na dia ny tenin'ny filoham-pirenena zay tena manitsika indrindra raha hoe fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo tsy teny ny foroporonina fa nyraisina atao anatin'ny baiboly mba hieritreretan'ny olona hoe olona matahotra an'andriamanitra ny mpitantana atsika ary ankolaka ao ambadika izay afatra izay nomeny izay hoe tsy misy azo atao azahoana fahamarinana akoatran'ny ao anatin'ny soratra masina fa tsy hoe raisina fotsiny hoe fitiavana lehibe indrindra dia arakarak'izay hitiavan'ny olona azy no anatanterahany an'izay fitiavan'izay fa tsy ho tsapantsika mihitsy izay fitiavan'izay raha tsy olona tafaverina amin'andriamanitra izay tena baiko mihitsy homena ny firenena hoe aoka ny firenena rehetra atahotra sy angovotra eo anatrehan'andriamanitra zay tena mitsinjo ny olona rehetra ary io andriamanitra io izy tsy mila voatsiary akory ka etraketraka ka andringana fotsiny amin'izao fa reny zavatra eny matombotranga amin'ny fiainantsika dia misy antony avokoa dia torak'izany mampieritreritra amin'ny toe-javatra izay niseho tamin'ny Mosesy izay nipotehany tanteraka mihitsy le vato fisaka roa takany ankolaka ny fitenenany amin'reto zanak'Israely reto hoe ohatrany tsy misy dikany aminareo ange le tenin'andriamanitra za tsy miteny hoe ianao izay miaina hoe tena tsy isy dikany aminao ny tenin'andriamanitra fa so sanatrehan'izany ndray re olona ka ataotsika akilabao ny famarinana ny tenin'andriamanitra zay tsy azo hidivirana na mino ny olona na tsy mino fa marina eo tenin'andriamanitra io mananotanina ny loza amely atsika rehetrarehetra ary io tsy ny mpivavaka ihany fa nisy ambatan'olona dia hiara amin'ny fitsaran'andriamanitra ary mbola marika ny fitiavan'andriamanitra no andrenesantsika n'izany tantara zany mba hatonga atsika ho tafaverina amin'i Jehova mba tsy hatonga ny loza hiatra amintsika tsiraray avy rehefa vita zany rehetrarehetra zany ny andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny 20
ary ny ankohaka teo natrehan'ny Jehovah 20 takilay teo ihany aho zy ka tsy ninakanina na nisotro rano no ny fahotanareo rehetra zay nataonareo tamin'ny nanaovanareo zay ratsy eo masony Jehovah ka nampatezeranareo azy dia mba lay fisary an-tsaina amin'izany ange Mosesy tamin'ny voalohany niakatra tany tendrombohitra niditra tamin'ny fifadikanina tsy ninakanina tsy nisotro rano nandritra ny vanim-potoana nanomanan'i Jehovah azy mba hatakatra nevitry ny lalàna ary misy antony zay ary tsy Mosesy mihitsy ozytsika no ampahafantarina an'izany hoe fifadikana zany olona nifandray tamin'Andriamanitra izy fantany tsara mihitsy ny zavatra takiny anatin'izay fifadikanana zay zany hoe nisy olo-tena ny zanak'Israely mba tsy hahatonga fandringanana ho an'ny zanak'Israely ary nangataka tamin'Andriamanitra inona ny tokony atao mba tsy hahatonga nahota fotoana amin'reto zanak'Israely reto fa tsy teo ihany fa hatramin'izay anke Jehovah nitsaky handringany ny zanak'Israely fa vokatry ny Mosesy zay mpanalalana ny zanak'Israely amin'Andriamanitra zay natetika nifona tamin'i Jehovah ary azo antoka fa mififona ny Mosesy tamin'i Jehovah dia tao anatin'ny fifadikanana dia rehefa hitan'ny Mosesy ny fiodinany zanak'Israely nanahoana nampahafantarin'i Jehovah azy inona ny toe-zavatra nisy avy alao aringako izy zany hoe zay le loza mananontanyna fa tsy mbola niatra dia niveriny Mosesy dia nifady ary mazava ny tenin'ny Mosesy hoe inona ny natonga any Mosesy ny fady anina 70 andro sy 70 alina dia ozy hoe tsy ninakanina noho ny fahotanareo rehetra ozy zay nataonareo tamin'ny nanaovanareo zay ratsy eo masony Jehovah ka nampatezeranareo azy zany hoe reto zanak'Israely reto zany nahatonga fatafitohinana tamin'i Jehovah satria niodina tamin'i Jehovah nanota tamin'i Jehovah ary vokatra zay le otan'izay ny 170 sy ny manaraka fa natahotra ny fahavinirana sy ny fahatezerana ao zay natezeran'i Jehovah taminareo andringanana anareo dia niaino andray Jehovah tamin'izany andro zany ary Jehovah dia tezitra indrindra tamin'ny Arona ka saiky nandevina azy dia nifona ho an'ny Arona koa tamin'izany andro zany zay ny fandehany io le nyresantsika hoe zay le votoatin'ny vavaka tokony ho tanterahana ao anatin'ny fifadikanana ny olona miditra amin'ny fifadikanana dia olona mahafantatra fa misy loza raha ny bokin'ny Mosesy indray zany ny resantsika zay tsy misaraka amin'ny bokin'ny Jona efa nadiadintsika hoe inona ny tokony hatonga ny olona hiditra ao anatin'ny fifadikanana hitantsika tany amin'ny bokin'ny Jona misy loza zay fankasain'i Jehovah ho tanterahana tao am-ponina Ninive vokatry n'inona vokatry ny fiodinan'ireo sy ny fahotany tafapaka tamin'ny lanitra niteraka inona tao am-ponina Ninive zany niteraka fifadikanana fampahoritena zay tao anatin'izay fandraisana fanapahan-kevitra hiala amin'ny ratsy ary raha vao miala amin'ny ratsy dia fifonana amin'i Jehovah mandray fanapahan-kevitra tsy hamerina ny zavatra dia letsony ary zay le atao hoe fiverenana amin'i Jehovah ary tena tao anatin'ny 70 andro sy 70 alina ny mponina tao Ninive nitaraina mihitsy satria tsy nahazo antoka izy hoe nanenina ny amin'ny loza Jehovah raha tsy efa tapitra ny 70 andro sy 70 alina ary tao aorianan'izay dia nisy fifaliana tao am-ponina tao Ninive satria namindra fo tamin'i Jehovah dia ohatran'izay koa Mosesy natahotra ny fahavinirana sy ny fahatezerana zay natezeran'i Jehovah taminareo andringana anareo dia niaino indray Jehovah tamin'izany andro zany vokatry ny fiodinany zanak'Israely marina fa zanak'Israely angeny tokony hifony eto fa tamin'izany vanim-potoana zany nisy ny mpanalalana solotena ny zanak'Israely ka raha nijery amin'ny Mosesy Jehovah dia ny zanak'Israely no hitany mitondra ny fifona ny zanak'Israely vokatry ny ota zay nataony ary zay le hoe misy vanim-potoana voatendrin'i Jehovah mba ndraisan'ny olona fanapahan-kevitra inona ny atao manoloana ny loza zay efa mananontanyna miveriny Mosesy ny fahadianina ary nifona ho an'ny zanak'Israely fa tamin'izany vanim-potoana zany Mosesy rehetra angeny niakatra tao tendrombohitra Sinai fa Arona ralahany nasaina ny ambina ny zanak'Israely kanefa tsy natohatra ny fakapanahy zay nangatahany zanak'Israely ho antsika zay kristianina mahafantatra tsara fa rehefa lasy Mosesy dia nitadidina izy ireo le fomba natao tany amin'ny tany Egipta satria tany amin'ny tany Egipta dia nivavaka tamina omby volamena tamina sary sikotra tamin'ny zavatra maro isan-karazany Andriamanitra natao tany any
ary zay le hoe ombo volamena zay nivavaka tamin'ny vola sy ny arena sy ny any ary ny fomba fanatanterahana zany fampirokivavahana zany tsy alana amin'ny ratsy fa tao anatin'ny fisotroana dia fijangajangana mihitsy ary na nety tamin'ny zanak'Israely zany satria namevahana ny sitrapony nofo zany rehetrarehetra zany dia no iarona mihitsy no tenen'ny zanak'Israely hoe efa lasa ny Mosesy iny fa anamboary Andriamanitra izay ozy anamboary ombilakely volamena zay Andriamanitra ivavahanay zay hitondranay hiditra any amin'ny tany Kanana. Tonga dia niteny Mosesy romboty raha ny kavim-bolamena anareo sy ny firavaka reo eto aty dia nitefen'ny Arona ary nanaovany ombilakely volamena zany hoe raha tena marina zany nafantatra an' Jehovah koa nge Arona fa tokony izy mihitsy niteny ny zanak'Israely hoe tsy mety zao ataonareo zao fa fiodinana amin'i Jehovah fa nisy zavatra tao amin'ny Arona hoe tena nety taminy mihitsy satria i Arona mba te hitarika koa izy angamba te haka ny toeran'ny Mosesy ihany koa izy ka rehefa tena nitaky zavatra taminy ny zanak'Israely dia meny fahafaham-po le vahoaka satria mila fity amin'ny zanak'Israely izy dia nanamboatra le ombilakely volamena zay tena nafaly ny zanak'Israely fa saingy Jehovah tsy takona fenina amin'i Jehovah zany rehetrarehetra zany ary hojerevantsika moa hoe tena inona ny tandindron'izay amin'ny manaraka zay le fiodinan'ny Arona zay sy ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoan'izao manoloana ny fitoriana ny filazaontsara indrindra ny fifadikanina zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa lasa atao fitadiava-tombotsoa ka apetraka daholo io fombafomba tsy araka ny soratra masina io zay takiana ho tanterahan'ny olona mba hitadiavan'ny olona tombotsoa tsy mety amin'i Jehovah zany fa vao maika tena tsy misakana ny loza fa mahatonga ny loza zay hiatra ary hojerevantsika zay rehetrarehetra zay fa le toetra ny Mosesy teto hoe izy ny solotena ny zanak'Israely tonga tao amin'i Jehovah izy mifona noho ny fahotanareo aozy satria natahotra ny fahatezeran'i Jehovah zay nitady andringanana anareo zay le loza mananontanyna le loza mananontanyna vokatry ny fiodinan'ny zanak'Israely ary zay le fiodinan'ny zanak'Israely nanontany tamin'i Jehovah zay natonga amin'ny Mosesy mifondra fa tsy nankataka na inona na inona Mosesy sy niteny hoe aza atao miaritra aminay ny loza fa ny zavatra nataon'ny Mosesy dia zao tena mifona mipetraka teo amin'ny toeran'ny zanak'Israely izy nangataka famelana tamin'Andriamanitra tahaka ny hoe Mosesy ny nanota ary narefa napakevitra hiala amin'ny ratsy ary tsy izy rery ihany fa Jehovah ozy dia tezitra indrindra tamin'ny Arona ka saiky nandevina azy dia mifona ho an'ny Arona koa aho tamin'izany andro zany le rahalahiny le napetraka hitantana ny zanak'Israely amin'ny vanim-potoana tsy maheo azy miody ny Arona dia Jehovah koa saiky andringana ny Arona dia zao tsy vita no an'ny zanak'Israely ihany fa zao lasa nipetraka teo amin'ny toeran'ny Arona indray Mosesy ao anatin'ny fifadikany dia nifona tamin'i Jehovah ho an'ny Arona ihany koa izy dia ny 120 io ny zavatra tokony ho tanterahantsika satria le ombilakely volamena tandindon'le otany zanak'Israely niaraka tamin'ny Arona ny 120 dia zao ny zavatra mitranga ary noraisiko ny fahotanareo izy dia le ombilakely zay nataonareo zany hoe natao sary mivaingana mihitsy tamin'ny alalan'le ombilakely volamena le otany zanak'Israely zany hoe le fiodinany tamin'i Jehovah le fahotany tamin'i Jehovah noraisina tahaka ny ombilakely volamena noraisiny Mosesy ozy ny fahotanareo dia ilay ombilakely zay nataonareo dia nodorako tamin'ny afo dia nitorotoroko sy nimotra mitsangotra mandra-pahatonga ny madinika toy ny vovoka ary ny vovony dia nariko teny amin'ny renirano izay midina avy amin'ny tendrombohitra ny 120 ohatra ny zavatra rabaky teny zany fa io ny dinga ny fifadikanana ny fahotana zay sary anohatra atao anatin'ny soratra masina dia raisina takan'ny ombilakely zay notompony ny ombilakely io inona ny nataon'ny Mosesy nidorany tamin'ny afo zany hoe tsy vitany hoe nidorany fotsiny fa rehefa tena nalemilemy dia nitorotorony potipotehany mihitsy zany fa mbola tsy levina tanteraka nimotra mitsaniny mandra-pahatonga ny madinika toy ny vovoka ary ny vovony dia nariny
teo amin'nyrendrano zay midina avy ana tendrombohitra. Zay dinga ny fifadikanana ray atao amin'ny bokyny Mosesy. Dingana ara-panahy tokony ho tanterahan'ny olona raha hiditra ny fifadikanana, ny fahotana dorana amin'ny afo. Botibotehana, motsamotsanina, ho lasa madinika tahaka ny vovoka, ary na ny vovony tsy avela izy ho tavela na dia taminga am-bovoka ray aza. Fa narina any amin'nyrenirano zany hoe misorona tanteraka ny faharatsiana rehetra. Dia jerevitsika amin'izany ny toe-javatra mitranga dia mampitahtsika ny amin'ny zavatra nisy tao amin'ny tanàna ny Ninive, mampitany amin'ny toe-javatra mitranga eto. Fa ny zavatra marina treto dia misy loza zay kasainy Jehovah ho tanterahana amin'ny olona. Inona ny antony? Satria niodina tamin'i Jehovah le olona, tsy niverina tamin'i Jehovah, nanota le olona, kanefa tsy tonga dia nandringa an'Andriamanitra fa miandry ny fanapahan-kevitry ny olona manoloana an'izay. Ary teto indray dia Mosesy ny solotenan'ny zanak'Israely. Inona no nataon'i Mosesy? Niditra tamin'ny fifadikanana 70 andro sy 70 alina. Inona no nataony tao? Nivavaka tamin'i Jehovah, nifona ho an'ny zanak'Israely sy Arona, zany hoe fandraisana fanapahan-kevitra hiala amin'ny ratsy, ary naseho any aty amin'ny 120 nidinga ny fifadikanana zay ho azavaintsika amin'ny manaraka hoe niraisina le omby kely volamena dia le fahotana, dia ny nitorotoroana, dia ny motsamotsanina, dia natao tonga madinika tahaka ny vovoka. Ary na ny vovony ary narina mba tsisy petina intsony. Ary zany rehetrarehetra zany ny zavatra nirasan'Andriamanitra amintsika. Ary amin'izao vanim-potoan'izao manantanina ny loza, tsy mbola mandringana ny firenena ange Jehovah, fa miandro kosa ny firenena ray manontolo tonga saina ave ka anao tsinitsinina ny afatr'Andriamanitra. Ary raha tiatsika hivoatra ty firenena ty, tsy avela ho an'ny fiangonana fotsiny, fa rehefa mety ho mpiray tanin-draza andeha re hiverina amin'i Jehovah ao anatin'ny fifadikanana tanteraka mba isian'ny fanavotan'Andriamanitra, fa ataon'Andriamanitra miavaka ty firenena ty. Voninahitra n'Andriamanitra rery any vavakisika. Jehovah Andriamanitra raha eo misaotranao izay, satria ankehitriny dia manomboka mihamazava aminay ny zavatra kendrenao manoloana ny loza maro isan-karazany izay mananontanyna, satria tianao tonga amin'ny fiverenana aminao izahay, hiditra amin'ny fampahoritena, ny fifadikanana, ny fanajana ny fepetra, atonga anay hiala amin'ny faharatsiana, satria ianao tsy tonga dia mandringana, manambany ianao. Ary misy feham-potoana efa voatendronao andraisanao fanapahan-kevitra na ianao andringana, na ianao amontsy. Angatahanay aminao dia mamindrafo amin'izao firenena malagasy izao, firenena kely mahantra, kanefa matoky sy mino izay fa raha ianao no momba anay hiavaka izao firenena izao, ary ho lasa fianarana ho an'ity izao tontolo izao ity. Na iza tompo manatsofona ka manaiky hiaino izay lazay ny fanahy amin'ny olona tsiraray avy, mihofo feno fanetretena mba ho tafaverina tanteraka aminao mba hiadana n'izao firenena izao. Dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia Andriamanitry ny fiadanana nompantsika mandrakariva ka hitondra ny fiarovana ho an'ny isambatan'olona indrindra ho an'ity firenena malagasy ity. Veloma tompoko.